Tompoko lasy tompoko vavy tonga anatin'ny fandaharana indray isika amin'izao hariva izao ho an'ny mpijery ny TV Presse Madagasikara. Ny vahintsika amin'ity fotoana ity dia tsy akory fa ny filohan'ny nasionaly ny paramedy eto Madagasikara, Andriamatoa Albert Djerso. Miarahaba anao tompoko ary misaotra anao indrindra tamin'ny nanaiky tamin'ny fanasana. Ya, miarahaba antsika rehetra mpanaraka dia miarahaba manokana ny paramedy eto Madagasikara. Ny paramedy izay isan'ny azo lazaina fa avokafoka ho an'ny fampandehanana ny asa eo anivon'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Ianareo nefa isan'ny voaingana nanao an'ilay filakevitra nasionaly mikasika ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'izay tontolo ny asany dia paramedy eto Madagasikara izay. Inona moa zany tompoko ny tena hoe votoatiny ity filakevitra nasionaly izay notontosainareo tamin'ny zoma lasa teo ty? Ya, eo amin'ilay hoe ny paramedy no avokavoky ny rafitra ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara angamba aloha no resahana voalohany hoe tokony ho fantatsika fa eto Madagasikara dia misy paramedy 7,000 mahery kely eo no mpiasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka na mpiasa mpanjakana. Ireo 7,000 ireo ireo no manome ny 3,700 ny mpiasa amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Ankoatr'izay ny 9,900 ny tobim-pahasalamana fototra na ny CSB eto Madagasikara dia tantanin'ny paramedy avokoa. Izany hoe raha misy 702,000 eo ny CSB na ny tobim-pahasalamana fototra dia ny 9,900 ireo dia tantanina paramedy avokoa eto Madagasikara. Ary saika hita any amin'ireo toerana lavitra andrina sy mitoka-monina avokoa ny akamaroany ireny CSB ireny. Ankoatr'izay dia mbola misy paramedy manodidina ny 2 alina eo manao an'ilay antsoina hoe bénévolat, izany hoe manana bénévole paramedy manodidina ny 2 alina eo tsika manampy tosika an'ity rafitra ny fahasalamam-bahoaka ity mba ahafahana mitsinjo ny fahasalamam-bahoaka. Izay rehetrarehetra izay tsy azo dintsika tsy hita, tsy azo dintsika tsy fantatra satria ny paramedy no fototra iorenan'ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara. Raha eny anivon'ny hôpitaly eny dia fantatritsika tsara fa ny 5,700 isan-jaton'ny soin dia ny paramedy no mitondra azy. Ny soin nefa ny tena mitondra ny fahasitranana marary eny anivon'ny hôpitaly eny. Ka ataoko hoe antokona mpiasa tsy azo dia tsy hita na sanatria tsinotsiniavina ny paramedy zany eto Madagasikara. Nisy tokoa ilay antsoina hoe fakan-kevitra nasionaly izay natao tamin'ny zoma sy sabotsy teo tamin'ny alalan'ny Zoom meeting na vidéoconférence moa no nanatanterahana an'izany ny ampy ny SMS sy ny appel. Inona ny anton'izay fakan-kevitra nasionaly izay dia vao tsy ela akory fa tamin'ny alakamisy lasa teo nisy ny famonoana ilay paramedy sady be ny tanàna tao amin'ny CSB2 ny Ampania ao amin'ny distrika Miandrivazo. Tsy fahafatesana voajanahary ilay izy fa tena von'olona tsotra izao. Ka manoloana an'izay dia nanao an'izay fakan-kevitra izay ny birao nasionaly an'ireo mpitarika ao anatin'ny faritra 12 sy ny mpitarika amin'ireo distrika 410. Dia tamin'izay no nandraisana fanapahan-kevitra hoe hanao ny journée de solidarité na ireo andro fiaraha-miory sy firaisan-kina ny syndicat ny paramedy eto Madagasikara. Manomboka ny alarobia lakamisy zoma no anaovana an'ilay journée de solidarité ho an'ny paramedy rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Izany hoe ao anatin'ireo 3 andro ireo dia hikatona avokoa ny CSB rehetra manerana amin'ny Madagasikara izay tantanin'ny paramedy. Na dia mikatona ary ny CSB nefany dia tsy maintsy ihany izay mandray an'ny mpiteraka sy ireo olona mila famelomanaina maika dia maika. Fa ny ankoatr'izay dia tsy raisiny ireny CSB ireny. Eny amin'ny hôpitaly indray dia service minimum no ho ataon'ny paramedy, izany hoe garde amin'ny alina miditra amin'ny 9 ary mirava amin'ny 7 maraina mandritra n'ireo 3 andro ireo fa tsy miakatra amin'ny atoandro. Ho an'izay paramedy miasa birao na miasa amin'ny toeran-kafa dia mijanona any an-trano fa tsy miakatra manao ny asa andavanandro mandritra ireo 3 andro ireo. Ao anatin'izay hoe andro natokanareo 3 andro misesy izay zany
tafiditra ao anatin'ilay fianianana nataon'ny paramedy eto Madagasikara ve zany hoe fiahinan'ny fahasalaman'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ya zay indrindra manamafy ilay fianianana io andro fiaraha-miory sy andro firaisakina io. Inona ny antony? Ny antony dia tsotra, ny anina hijery sy hitandro ny aim-bahoaka ny mpiasa amin'ny fahasalamana zay tokony ho fantatsika ary tokony ho ekentsika fa ny mpiasa amin'ny fahasalamana koa dia ao anatin'ny vahoaka, anisan'le aina ho tandrovona sy ho tsinjovina. Ka betsaka mihitsy no atao hoe mandray atendrony an'izay hoe nanao fianianana dia tsy tokony ampiseho an'izay marary azy zay intsony. Diso tanteraka zany fomba fijery zany fa ny mpiasa amin'ny fahasalamana mihitsy ny tokony ho lahara-pahamehana amin'izany aina tokony ho tandrovana zany. Zany hoe raha misy zany ny ataoko hoe mety ho fanomezantsiny dia ireo mpiandraiki-panjakana tsy miantoka ny fahasalamam-bahoaka ireo ny ain'ny mpiasa amin'ny fahasalamana, ireo ny tokony homentsiny voalohany satria aza adino misy ny lalàna mifeny asa amin'ny mpiasa-panjakana zay mametraka hoe raha ataoko ilay satakapobeny mifeny mpiasa-panjakana ao amin'ny 9/fahenina ny lalàna 3 tsipika 420 dia ao amin'ny 9/fahenina mametraka tsara hoe adidin'ny fanjakana no miaro ny mpiasa-panjakana amina fandrahonana, famonoana amin'ny lafiny sécurité rehetrarehetra. Tsy voaja amin'ny fanjakana zany, tsy voaja amin'ny fanjakana izany lalàna sy andinin-dalàna mametraka an'izay hoe fitandrovana ny ain'ny mpitsabo zay. Nananao fianianana aza ny mpiasa amin'ny fahasalamana, aza adino ihany koa fa tsy nianina mihitsy izy ireo hoe hiasa na tsy misy fitaovana ary, hiasa na tsy misy fandriam-pahalemana aza, fa miasa manao zay farany azony atao kosa izy arak'izay zavatra tonga eo ampelantanany. Zay no tsara hisarihana ny saintsika satria indraindray misy fanararaotana ao anatin'izay hoe nanao fianianana sy ny sisa zay ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Eo mazay hoe olana sedrainareo satria ao anatin'ny fiatrenan'ity ady mafy ny Covid-19 ity tsika amin'izao fotoana izao mizarazara biany ny sain'ny olona sy ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao ny hoe ny fitondrana efa manao fanohanana amin'ireny ara-pitaovana ireny ianareo anatin'ilay mpisehatra anatin'ny asa nefa milaza fa tsy ampy ilay fitaovana. Iza zany ny tena marina ao anatin'izay tompoko? Ya ny tena hoe iza marina sy iza ny diso tsy any angamba ny mamaky atsika. Ny zavatra tokony hodinihana amin'izao fotoana izao dia ny hoe inona ny zava-misy eny anivon'ny mpitondra dia inona ny zava-misy ho an'ny mpitsabo. Za tsy teny mihitsy hoe diso ny fitenenan'ny mpitondra fanjakana fa ampy ny fitaovana, fa za kosa manamarina fa tsy ampy ny fitaovana tonga eny amin'ny mpisehatra ara-pahasalamana. Zava-misy zany ka anjaran'ny fanjakana no mijery hoe inona marina ary ilay tsy misy eny satria hatramin'ny androany eny dia mbola mandeha foana le hoe sasao le akanjo zay tsy tokony fanasa mihitsy fa tonga dia arina. Nizaraina ny prime dia mbola mandeha ihany le fiangarana hoe rehefa dokotera dia 600 000 ariary, fa rehefa paramedy dia 300 000 ariary, rehefa personnel administratif dia midina hatrany amin'ny 180 000 ariary. Zay heverinay hoe ny resaka prime zany tsy misy fandraisany amin'ny rang magistral na gradinao, fa ny prime dia arakaraka ilay riska atrehan'ilay olona no tokony azahoany an'ilay prime. Ka raha ny resaka prime dia tsotra be ny anay hoe évaluena fotsiny hoe iza ny tena manana riska be dia be dia zay ny tokony andray prime betsaka. Rehefa tsy vita amin'ny fanjakanany amin'izay mba tsy hasarotra ny raharaha ampitoviana ny prime ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra dia tokony ilamina ny raharaha. Zany rehetrarehetra zany tokony hodinihana sy hojerena daholo satria miaina ao anatina lasa misy fiangarana sy fijerena tavan'olona ilay izy amin'izao fotoana izao. Raha mahakasika ny prime io eo aloha zay hoe avakavahana hoe ny ihany natao ambonimbony dia ny ihany natao ambanimbany. Faharoa, mbola vitsy dia vitsy ny olona nahazo prime ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana fa tsy mbola zay rehetra izao. Raha ny isan-jatony dia ataoko hoe latsaky ny 10 isan-jatony nahazo an'ilay prime nizaraina teny anivon'ny CHU le lazaina hoe zay mandray Covid.
mandray covid daholo mipiasa ny fahasalamana amin'izao fotoana izao satria efa lasa infection communautaire ny coronavirus. Dikan'izay mitovy daholo ireo ka raha zay atao hoe mahakasika amin'ny prime zany dia mbola raha ataoko hoe 9,1 nisan'ny mpiasan'ny fahasalamana ampiasainy io ministera ny fahasalamam-bahoaka io dia mbola any amin'ny 990 any raha betsaka ny nazo an'ilay prime. Ny prime ny amen'ny OMS zao no hoe azo lazaina hoe saika efa mba maromaro nandray azy fa na izany naty zany mbola betsaka ny tsy nandray azy anisany ny tenako izay miteny zao dia mbola tsy nandray an'io prime namen'ny OMS io. Ny prime covid dia mbola le any amin'ny CHU manara-penitra amin'ny ankapobeny no nandray an'io dia aza adino nefa fa tsika ato anaty firenena tandalana misy ny antsoina hoe indemnité de réquisition satria aza adino fa réquisitionné daholo mipiasa ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mbola tsy nisy nandray an'izany indemnité de réquisition zany na dia anankiray ary mipiasa ministera ny fahasalamam-bahoaka hatramin'izao 5 volana nidirantsika tao anatin'ny coronavirus zao. Eo amin'izay resaka hoe olana tena sedrain'ny paramedy amin'ny ankapobeny izay ianareo ve tsy mahita fa ny any amin'ny sehatra ambanivohitra indrindrindrindra ny tena lasa atao kilavao sa tena mitovy daholo ihany ny fahitanareo ny olana sedrain'ny paramedy manerana Madagasikara? Amin'ny ankapobeny aloha ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mihitsy ny lasa kilavao tsy tato anatin'ny coronavirus ihany fa efa hatramin'izay mihitsy ny lasa faralahan-jaza ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ao anatin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka faralahan-jaza indraiky io ny paramedy. Amin'ny samy paramedy dia mbola faralahan-jaza indraiky io ireo mipetraka any amin'ny tontolo ambanivohitra dia mba eritrereto amin'izany ny elanelana hoe ohatry ny ahoana zany manjoan'ireo paramedy any amin'ny ary tsy ny paramedy ihany fa saika ny vahoaka hatrany amin'ireny ambanivohitra reny mihitsy ny lasa natao atsirambony mba iza moa ataoko hoe velariko kely resaka hoe raha resaka sosialy mbahoaka sy ny sisa mba iza no mizara vatsy tsinjona tosika fameno any amin'ireny fokotany lavitra andrina reny. Mampalahelo nefa ny olona any fa hiarany lalàna daholo hoe tsy mahazo mandeha makary tsy mahazo mivezivezy ary na dia mba te hivarotra le vokatra kely ary sahirana ka ataoko hoe iverina atao amin'le hoe mahaparamedy raha ny fitarainanay paramedy amin'ity asy ity dia efa tena betsaka ny fanatonana ny tompona ndraiky mpanjakana isan-karazany efa betsaka sainga tsy mety mahazo vahaolana mahavahan'ilay olana sedrainay zay hatramin'ity androany ity. Eo amin'izay olana teneninao zay le fanatonana an'ireo tompona ndraiky mpanjakana efa nisy tokoa ny fionanareo teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny SEG mikasika an'ilay hoe lafin'ny tsy fandriam-pahalemana iainanareo amin'izao fotoana izao amin'ilay ametrahana n'ilay antsoina hoe agent de force isaky ny CSPD dia eo ihany koa ilay poste d'avance isaky ny commune raha tsy diso aiza ho aiza zay nanomboka tamin'ny sivy volana desambra 2024 nisy fionana voalohany teo aminay mpitarika ny syndicat ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ny sekretariat mpanjakana miadidiny gendarmerie. Tamin'izay fotoana izay naseho ilay naseho le olana hoe tsy mandry fahalemana ka tsy afaka miasa pitonina ny mpiasa ny fahasalamana ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Inona ny vahaolana? Nanolotra sosokevitra zay ny ametrahana mpitandro filaminana isaky ny tobo-pahasalamana na CSP1 io na CSP2 eny fanahitra eny amin'ny hôpitaly ary dia fametrahana an'ireny atao hoe poste avancé na asa moa zay fiteny ireny tobo-paritry ny gendarmerie ve sa inona fiteny an'ireny isaky ny commune. Hatramin'ny androany aloha zany dia ataoko hoe mijanona ho fikasana satria na ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie dia tena nampiseho aminay mihitsy hoe zay mihitsy izy ny fikasanay dia mijanona ho fikasana aloha zay zavatra zay hatramin'ny androany io nisy maty io ny fanafihana sy ny sisa ny mbola nitoy foana zany dia vokatra zay dia nroso zay ao anatin'le journée de solidarité ho fampisehoana indray sy famerenana ny antso amin'ny tompona ndraiky mpanjakana hoe jereo fa tsy mandry fahalemana ary amozy anaina mila ho isa-taona zao dia mamoy aina foana zay vokatra zay tsy fandriam-pahalemana zay ka
tena mila jerena zay resaka tsy fandriam-pahalemana zay ahafahana manatotosa ampitoniana ny asa. Inona no mahatonga le isaky ny 3 andro no anaovanareo an'izay andro atokana hikatony zay? Ya ny antony manokana angamba tsy de hoe misy antony manokana manahoana le hoe fisaonana ao anatin'ny atelona fa talohan'izao journée de solidarité zao zahay de efa nanao journée de solidarité ary nataonay naharitra 2 andro de rehefa mikisaka lay atao hoe tsy fandriam-pahalemana ary mbola mitohy de ampitombonay arakarak'izay ihany koa lay andro anaovana le journée de solidarité mba ahafahana manaitra ny tompona andraikitra hoe mbola tsy mivaha foana le olana, zany hoe raha sanatra iny zany any aoriana any ka mbola misy herisetra atao amin'ny paramedy ka mahafaty paramedy de hiakatra 4 andro na 5 andro na mety ho herinandro journée de solidarité io. Mety ho tonga hatrany hoe fitokonana fao be ve zany raha hoe zay no mitohy? Ny raha ny famoizanaina angamba no anaovana fitokonana mbola tsy nanapaka an'izay loatra zahay satria amin'ny marafitra syndikaly anay de misy antony daholo ny hoe rehefa inontsika vao miroso amina fitokonana, rehefa inontsika no manao fitakiana any amin'ny hainao manjery, rehefa inontsika no mety hoe manantona amin'ny ministera fotsiny, zany hoe misy fandrindrana ao anatiny ao fa tsy afaka ny tonga de ametraka hoe rehefa misy maty de andao hitokona, tsy zay angamba ny anay ato amin'ny syndicat-ny paramedy. Iza zany no tena hoe vato misakana ho anareo ny avionivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka sa ny fitondrana fohy be mihitsy? Ny vato misakana angamba tsy ny rafitra, tsy ny ministera na ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny fa ny vato misakana de lay tsy fandraisana andraikitra ataon'ny tompona andraikitra miainga avy aty amin'ny ministera hatrany amin'ny fitondram-panjakana, hatrany amin'ny fitondram-panjakana fohy be mihitsy. Inona zany tena hoe andrandrainareo sy andrasana zany amin'izao hoe antsona atao hoe fitarainana amin'ny ankapobeny ho an'ny mpitondra? Ya, zavatra anankiroa ihany ny andrasana de ny hoe anatanteraka aloha an'io andro fisaonana io zahay. Vita ny andro fisaonana de anantona ny ministera tompona andraikitra, anantona ny primature ary anantona hatrany amin'ny présidence zahay amin'ireo olana fa tsy hoe olana ray ihany akory fa amin'ireo olana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana, ny olana mahakasika an'ity coronavirus ity satria miteraka tsy fandriam-pahalemana ara-pahasalamana ho anay ihany koa io coronavirus io na de atao ary hoe reny tsy fampino fitaovana reny fotsiny de efa miteraka hoe exposé amina danger ny ainay tokony fampiresahana sy tokony hojerena zany rehetrarehetra zany. Ya, mahakasika ny raha mahakasika aloha ny journée de solidarité de tsy misy dingana tohany io fa manatanteraka zahay de miresaka. Rehefa miresaka avy eo zahay mahakasika ny atao hoe fitakiana syndikaly amin'ny ankapobeny no resahana amin'ny tompona andraikitra, zany hoe manahoana ny lafiny fandriam-pahalemana, manahoana an'ireo zo isan-karazany zo syndikaly tokony hosotrahan'ny-piasa, zay fitakiana syndikaly zay ireny fitakiana syndikaly reny no mety hisy tohany fa ny resaka hoe fahafatesana efa maty ange ny rahalahinay efa maty ange mpiara-miasa aminay tsy antenaina ifotsony raha tsy any paradisa fa ino mipetraka eo fa reo fitakiana syndikaly kosa de hitohy ary tsy maintsy hitohy zay raha ny dingana ara-dalàna moa de ny hoe asiana fifampiresahana, asiana fifanolorana vahaolana fa raha sanatrika minitsy miainy tokoa amin'izay vahaolana azo tanterahana ny fitondram-panjakana any amin'izay no mety hiroso ao anatin'le hoe anao fitokonana ny paramedy any aoriana any. Hatreto moa zany tena hoe mirahina daholo ve nareo paramedy sa mbola misy ihany koa le karazana mpamono afo rehefa misy ny hetsika tahaka eny ny sonjo ray lohasaony tsy ilaozan'izay amarara ary ny tanàna tsy ilaozana dala de ao anatin'izay rehetrarehetra zay maro aminay no miombon-kevitra ato anatin'ny syndicat fa tsy ilaozan'izay vitsivitsy mpaningana sy araka ny firesahana hoe mamono afo sy ny sisa zany zany tsy ilaozan'izany foana ny fikambanana sy ny fiarahamonina tsy atao mahagaga zany ary tsy atao mahakivy ihany koa fa ny maro anisa aloha de miombon-kevitra ao anatin'ny syndicat ary miray feo amin'ny syndicat amin'izao fotoana izao. Aiza le toerana anaovanareo an'le hetsika larobia zao? Ya, larobia laka misy zoma ny hetsika ao anatin'ny
confinement tsika zao, ao anatin'ny état d'urgence tsika zao. Zahay dia tsy maintsy manaja an'izay fepetra zay, ka ho an'ny tsy vitsy dia vitsy zany no hoe miakatra, vitsy dia vitsy miakatra eny amin'ny distrika ny any amin'ny faritany zany miakatra eny amin'ny distrika manao an'ilay hetsika, dia manaja ny fepetra ara-pahasalamana kosa, manao masika, manaja ny elanelana sy ny sisa. Fa ny akamaroanay dia tena hijanona ao an-trano, tsy hanao ny asa mahaparamedy anay fa mametraka an'izay andro fisaonana izay mijanona ao an-trano tena hoe misaona. Antso farany ho an'ny mpijery TV Presse Madagasikara. Ny antso farany angambany aloha voalohany indrindra dia ny hoe ho antsika paramedy hoe ny syndicat no rafitra mpiaro mampafantatra sy miaro ny zoantsika, ka tokony ho jerentsika ary tokony hanantona ny syndicat foana tsika rehefa manana olana arak'asa. Ho an'ny vahoaka mpijery ny TV Presse dia tsotra ny anay hoe mba henoy ny fitaraina ny mpiasa amin'ny fahasalamana io, satria tsika malagasy dia manana fahendrena zay hoe ny fahasalamana ny voalohan-karena, ka rehefa tsy rarahintsika amin'ny fahasalamana dia toy ny hoe ny arenantsika mihitsy ny tsy rarahintsika. Ka mba jereo izy ireo fa matoa ny olona anankiray mitaraina dia misy antony eo, tsy sanatria ny syndicat tsy hanao politika ary tsy mpanao politika naovinanaoviana ka hoe noho ny tsy fitiavako ara-politika no hanenjehako olona anankiray, fa mijoro amina foto-kevitra ny syndicat dia ny zon'ny mpiasa sy ny atsara ny fahasalamam-bahoaka. Ka rehefa reo ny voatotohana dia tsy maintsy mitaky ary miady ny syndicat. Zay no antso atao amintsika mpiray tanorazana mpijery ny TV Presse hoe mba henoy dia mba jereo dia adiadio sy fakafaka ao fitarainany ireny mpiasa amin'ny fahasalamana ireny. Mankasitraka indrindra dia manao veloma tompoko. Ia, dia isaorantsika moa zany Andriamatoa Albert Rajerysoa, filoha nasionaly ny paramedy eto Madagasikara, nanaiky tamin'ny fivahinana natao tao amin'ny TV Presse Madagasikara. Eto ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko anakatonana ny fiarahantsika amin'ny manaraka dia vahiny hafa indray no entina atao anatin'ny fandarana mametraka ny mandrapitafa sy mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray mbola mety io tena angambontsika manaraka président. Fa dia izay aloha zany no masaka azo natolotra fa dia mametraka izay mandrapiresaka ho amin'ny manaraka izay indray izay tompoko lasy tompoko vavy.